ny ampafantarana ireo karazana asa misy ka ahafahan'ireo mpianatra isafidy malalaka ny sokajina asa tiany erosoana aoren'ny fianarana ataony no tanjona tamin'ny forum de métier izay nokarakarainy ny toeram-pampianarana ambony iray eo Ampandrana Antananarivo ny 20 sy 20 ny volana Martsa 2020. Etsika fanaon'izy ireo isan-taona ka anasany tompon'andraikitra misahana karazana asa samihafa. Anisan'ny voaasa tamin'ity famelabelara-kevitra momba ireo karazana asa ity ny mpandrindra national ny tetikasa projet Hermo na projet jeune entreprise rurale dans le Moyen-Ouest izay tetikasa eo ambany fehiny ny ministerin'ny fambolena sy ny fiompianarany Jono ary famatsimbola avy amin'ny BAD na ny banque africaine ho an'ny fampandrosoana. Ny vision ministerin'ny agriculture moa zany dia hoe hiatratrarana ny autosuffisance alimentaire. Ao anatin'izay ny projet Hermo dia misy tolotra izay natokana ho an'ny jeune entreprise rurale indrindra moa anatin'izay hoe visena manokana ireo le porteur d'entreprise tanoha sy ny vehivavy. Ny tolotra azony tetikasa atao dia misy aloha zany le hoe azony tanora atao ny miasa amin'le zone d'émergence agricole izay toerana zary manokana toerana ministèren'ny agriculture et élevage pêche izy io atao hiasan'ireo tanora amokaran'izy ireo zany indrindra ny resaka famokarana vary katsaka voanjo na ihany koa ireo filiera hafa zany izy pitboula. Ny toeran'io zany dia toerana anaovan'ny exploitation misy cahier de charge iarahanao amin'izay diso foncier ka raha mahafena an'izay cahier de charge izy eo anatin'ny telo taona dia lasa tanteraka mahazo titre foncier zany izy eo anatin'izay. Faharoa dia misy ny renforcement capacité technique zany hoe omena ny fahaiza-manao amin'ny fitantanana orinasa madinika izy ireo omena ny fahaizana manao ihany koa amin'ny fambolena sy fiompiana zany hoe ahoana ny ahafahany mampiakatra ny vokatra ny tany vokatra isaky ny hektara amin'ny fampiasana ny teknika moderne. Exemple omeko anankiray zao dia hoe amorain'ny tetikasa ny ampiasan'izy ireo labour amin'ny tracteur satria rehefa miresaka exploitation à grande superficie izay dia tsy maintsy miresaka modernisation. Misy amoraina amin'ny voalohany indrindra dia ny tetikasa mamay-poana zay labour zay fa amin'ny taona manaraka izy ireo dia zay vao manomboka mampiasa miantoka zany amin'izay. Fahatelo dia misy crédit zany hoe famatsimbola iarahana amin'ny banque primaire BNI izy io dia namoraina satria raha le fepetra be dia be takin'ny banque mila gaz mila ancienneté dia efa hoe nizana namoraina zany izy io ary ny taux d'intérêt de 9,5% par an. Crédit azo atao mandritra ny raha olona hanao investissement izy dia mety mandeha hatrany amin'ny 3 taona ny amerinany azy zany hoe nizana namoraina mba hifanaraka ny filan'ilay entreprise mbola tanora mba ahafahany zany manitatra n'le ambaindainy. Velan-tany 20 hektara no efa misy raha 120 hektara no efa voajary amin'izao fotoana izao ka tanora 20 sy 300 no efa niroso tamin'ny fitantanana orinasa eny ambanivohitra. Mbola malalaka araka izany ny sehatra ka isariany ny tetikasa projet Hermo ireo tanora manerana ny nosy. Antsoina ao anatin'izay ny tanora eto Madagasikara rehetrarehetra. Ny zone iasana ny teneniko teo hoe Bongolava sy amin'ny Roumanie misy an'ilay zone d'émergence agricole zany hoe zay mazoto hiasany indrindrindrindra moa zany ny tanora efa zatrany mainka izay tsara. Inona ny masotsivana voalohany indrindra aloha zay dia hoe manana tetikasa efa mba masaka izy ireo zany hoe manana idée de projet tsara izy io hiasa ao anatin'ilay maillon anankitelo n'le chaîne maillon tiako tenena hoe les production transformation sy ny hoe izy après vente après post récolte na commercialisation zany
manana n'izay tetikasy zay izy a hita hoe manana fahamatorana koa izy eo anatin'la izy a efa masaka tsara la hevitra fa roa manarakarak'izay hoe omena tondany manokana ireo zay efa nanao fa anitatra tiako tenenina hoe sarotra ho an'ny olona ihany mbola tsy namboly mihitsy izy tonga dia eritreritra 50 hectara fa reo zay efa mba nanao ohatra hoe nanao 3 hectara ka te mba hitatra 15 hectara dia ireny no tena toanana manokana hoe ahoana ny ahafahanao manitatra ahafahanao manana teknika tsaratsara kokoa amin'ny moderne kokoa amin'la fambolena dia ahafahanao ihany koa mba mandeha any amin'le professionnalisation le métier na agriculteur reny zany ny anisany jerena manokana fa na izany naty zany ao anatin'le appel manifestation d'intérêt dia hoe misy hoe tsy maintsy manana business plan izy aloha amin'ny idirany a iny aloha idirany fotsiny fa tsy maintsy mbola tsarainy iny rehefa misy ny renforcement capacité technique omena azy. Nanao fampiratiana ho fampahafantarana ihany koa nandritra ity hetsika ity ny tetika asa projet mo sy ny fandarana asa formaprod ary ny fandarana asa peja izay samy eo ambany fehiny ny ministerin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona.